Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Tsy atendrosy Madagasikara raha ny fomba fanaovana politika ataon'ireo nampindramina ny fahefana ankehitriny nojeriny. Fezina ny fandrarana ka ny akamakama ihany no mahazo vahana. Finganina sakatsakana n'ireo kandida solombavam-bahoaka amin'ny fanoherana sy ny tsy miankina satria mety hahazo ny maro anisy eny amin'ny anteny miram-pirenena. Amin'izao tonga hatramin'ny fanankanana ny kandida avy aty Madagasikara. Tsara toerana ho filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrona afrikanina no izy tsy avy amin'ny antokony ny fitondrana. Mirona makany amin'ny fitondrana jadona sy mampiasa ny herin'ny vola ny fitondrana ankehitriny hoy ny Amicale des Anciens CST na ny sénateur de Madagascar sy ny hery politika mitambatra androany. Ahina ny fipoahana ara-tsosialy aoriana kely raha voasakatsakana ny firotsahan'ireo kandida na ihany koa voahodikodina ny safidim-bahoaka ny 2020 Mey izao amin'ny mahafividianana manakaiky vahoaka azy. Nitota amin'ny ity androany ity ny fiohanan'ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny kolektifany Malagasy ao amin'ny distrika Anavaradrano izay tariny kandida Ajo Andriananarivelo. Fampahafantarana ireo mandrafitra ny lisitra avy amin'ny kolektifany Malagasy na rahana fifanankalozan-kevitra momba ny asa manandraikitry ny solombavam-bahoaka. Fotoana izay no tanterana tena ny Batobitika Ambomanambola izay an'ny solombavam-bahoaka Naina Andriambelosoa. Isany mamaritra ny ora-pahavaratra eto amintsika ny fisian'ny tselatra Araikotroka niaraka tamina rahona iray tao Miarinarivo manakaiky ny Andriamasina sy ny tao akaiky ny Behenjo Mahalingy izay antsoina hoe cumulonimbus hoy ny foibe sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Tsy tokony ho taitra manoloana izany tsirairay noho intranginy mety mbola iverina manoloana ny fitsitokotokony ny orana tandrifindraona amin'izao. Any ivelany miasatra tanteraka ny toedrara ho bande de Gaza amin'izao fotoana. Mahery ny 20 ao anatin'ny 420 ora ireo mamony ainy mandritra ny fanafiana Israelianina. Miantsoatra ny fitondrana Hebreo hanamora ny fanampiana hiditra ao Gaza ny filan-kevitry ny filaminan'ny firenena mikambana ao anatin'izay. Ny antsipriindreo afaka fotoana fohy. Falatrany tafahoana aminao tanatin'ny fampahalalam-baovao ny tenako tompoko lasy tompoko vavy aterina ny arabo aram-pitiavana no anasananao anjony fampahalalam-baovao tahaka ny mahazatra dia ny matoan-dahatsoratra no anomboantsika ny fotoana tsy ety androsy Madagasikara raha ny fomba fanaovana politika ataon'ireo nampindramina ny fahefana ankehitriny no jerena fehezina ny fandrarana ka ny akamakama ihany no mahazo vahana. Finganina sakatsakana n'ireo kandida solombavam-bahoaka amin'ny fanoherana sy ny tsy miankina satria mety hahazo ny maro anisy eny amin'ny anteny miram-pirenena. Amin'izao tonga hatramin'ny fanakanana ny kandida avy aty Madagasikara tsara toerana ho filohan'ny komisiona eo anivon'ny vondrona afrikanina no izy tsy avy amin'ny antokony fitondrana. Matoan-dahatsoratra Onina Saina. Mbola hoela vao androsy Madagasikara raha ny fomba fanao politika ataon'ireo nampindramina ny fahefana no jerena. Raha ny zava-misy ankehitriny mitady ny fomba rehetra hijanonana mandrakizay eo amin'ny sezan'ny volomboasary. Izay no mibaiko, izay no imasona ka tsy ahoana izay hoakony. Adino sasy tsy mandrara fa fanjakana no entina manana tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka mila mampandroso ny firenena. Raha ny ataony Andry Rajoelina sy ny mpiaradia amin'ny ankehitriny tombo fanipaka tanteraka amin'izay. Ny tombontsoa manokana ny fiarovantseza no mibaiko ary ny fomba rehetra ahatongavana amin'izany dia atao. Nahita izao aza fa mandika lalàna. Ahitana taratra izany ny faniliana ireo kandida solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana sy ireo nandita amin'ny tenany manokana. Ampiasaina terena ireo rafitra hitady ny fomba rehetra anakanana ny firotsahako fidininy kandida atahorana olany. Ny volomboasary mila mandresy manana ny maro anisy eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Izay no baiko sy teny midina. Eo ny fifidianana solombavam-bahoaka izay irika iray ahafana manatsara ny fitantanana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny lalàna mikatsaka tombontsoan'ny maro anisy fa isan'ny lalàna iray ihany koa izorana makany amin'ny fampandrosoana
raha I Madagasikara no isan'ny mpitarika amin'izany vondrona afrikanina izany. Tombony ho antsika raha malagasy no lohany ary amin'ny lafiny tsara maro izany na mivantana na ankolaka ho an'ny firenena. Ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina Hery izay isan'ireo anarana mandeha tsara toerana amin'izay toerana mafilohan'ny komisiony ny vondrona afrikanina izay. Maro amin'ireo firenena aty Afrika no manohana azy. Ny hafa manohany fa Iany Rajoelina indray no misakana izany. Isan'ny antony voalohany noho tsy fitovian'ny firehana politika. Atahorana laza no itoeran'io ilay malagasy ka finganina amin'ny fomba rehetra. Tory avamanana ho ny fomba fiteny malagasy zay. Sava eo ny mpanara-baovao no ny filoha teo aloha Hery Rajonary Mampianina Hery tsy mpiray-tandrazana amin'ny Iany Rajoelina no anton'izany. Ity farany izay efa tsy malagasy tsony ka tsy mahatsapa sy tsy mahay izay mamalagasy izay. Mifanohana, mifanampy, soroka miara-milanja, tanana miara-mamindra sy ny maro hafa. Fomba fanao politika efa nilaozan'ny toetrandro no ampiariny Iany Rajoelina aty amin'ny taona 2024 na ifizany aza no nahatonga ny Madagasikara amin'izao toerany izao. Fihetsika mampitondran-tena ireo nampindramina ny fahefana izay mbola ho tsarain'ny tantara hoy ny mpanara-baovao. Famirona makany amin'ny fitondrana jadona sy mampiasa ny herin'ny volany fitondrana ankehitriny hoy ny Amicale des Anciens CST et sénateur de Madagascar sy ny hery politika mitambatra androany. Ina ny fipoahana ara-tsosialy aoriana kely raha voasakatsakana ny firotsahan'ireo kandida na ihany koa ho voahodikodina ny safidim-bahoaka ny 2020 Mey izao amin'ny mahafifidianana manakaiky vahoaka azy. Manaitra ny hery velona isan'ny tokony Amicale des Anciens CST et sénateur de Madagascar sy ny hery politika mitambatra manoloana ny ambana fipoahana ara-tsosialy vokatry ny fitantanana eto amin'ny firenena. Makany amin'ny fanjakana jadona I Madagasikara ary lasa fitaovana politika avokoa ireo rafitra rehetra amin'izao fotoanan'ny fifidianana solombavambahoaka izao. Entina anliana ireo kandida avy amin'ny fanoherana raha ny fanazavana. Zao ndray rehefa tsy ela mihitsy dia hoe redressement fiscal nanaovana ny kandida ny firaisan-kina sy ny zay mpanohitra zany mirona makany amin'ny tsirifesimandity zany. Io moa zany dia hitantsika tsara fa nazo ny député reo tany fotsy zao dia hitantsika reny fa nekeny CENI any le izy no mba hisorana ny CENI zay fa maro indray ny laviny CENI. Mazava ho azy zany fa lasa fitaovana daholo politika daholo zany zao na ny rafim-panjakana na ny impôt ny namany ary misimisy ary ny baiky miteny hoe ary dalàna ianareo faoka aloha fa mbola miandry baiky zay amoahana azy. Raha izany ny jerena singa ratsy be zany no alempanao politika manana trika efa amin'izany fa miroana makany amin'ny fipoahana ara-tsosialy na tena na tsy tia zany asa dinoina fa élection de proximité io ka tsy anaiky mihitsy ny olona apotiny any raha olona tiany zao no sakananao fotsiny. Mpitondra tsy mahay makalesina no mitantana ka tsy magaga raha rambony no toerana misy an'ny Madagasikara amin'ny sehatra rehetra ho hatrany ny faneo-kevitra. Tsy misy fampandrosoana antenaina eto raha izao hatrany no itoy. Patsarony teny Général de Gaulle manao hoe ny fahavalon'ny démocratie io dia zavatra anankiroa. Ataoko amin'ny teny frantsay ho asara la mallette et la mitraillette. Ka raha vao miteny la mallette ozy dia mpandrara zay. Dia raha vao izy ny tonga fitondrana ozy dia mitopaka zany ny vola. Ary fehezan'ny fitondrana dia mampiasa ny mitraillette izy ozy. Tateo arindra moa ny fikaroana mba natao dia ay zany le la mallette zany atao hoe plutocratie. Zany hoe fampiasana zay manam-bola. Ka hitantsika zao amin'ny fifidianana zao fa nampiakarina efatra avy eny ny caution dia ampila hoe inaptocratie. Zany hoe lasa fahatelo dia tsinony zany fa oeraoera ny fandrebirebenany olona ka veratra le ady hevitra na débat d'idée fa lasa mpitsoka mozika nentina mametraka filatsahako fidiana lasa volany paritaka etseroa. Miankana amin'ireo androm-panjakana mpampiatra lalàna sy ny voamiera mikarakara ny fifidianana ny sy ny fitoniana eto na tsy hoy ny Amicale des Anciens CST et sénateur de Madagascar. Mampanana ho avy raha anohy ny fitanilana izy ireo ary ho tompona andraikitra feno amin'ny iseho eto amin'ny firenena miaraka amin'ireo mpibaiko ho hiatrany ny faneo-kevitra. Ny tota amin'ity androany ity ny fihaonan'ireo kandida solombavambahoaka avy amin'ny kolektifa ny Malagasy ao amin'ny distrikana Avaradrano izay tariny kandida Ajo Andriananarivelo. Fampahafantarana ireo mandrafitra ny lisitra avy amin'ny kolektifa ny Malagasy narahana fifanankalozan-kevitra momba ny asa aman'andraikitry ny solombavambahoaka. Fotoana izay notanterana teny amin'ny Batopitra Ambomanambola izay an'ny solombavambahoaka Naina Andriambelosoa.
Tito amin'ny Batobitsa Ambomanambola, toerana fandraisana fety aman-danonana any solombavam-bahoaka naina Andriambelosoa no nanatanterahana ny feonan'ny kolektifan'ny Malagasy eto amin'ny distrikana Avaradrano sy ireo solitena isaky ny commune Fokotany aty amin'ny tapany atsimona Avaradrano miaradia amin'ity vovonana ity. Fotoana izay nanamafisany solombavam-bahoaka amperinasa naina Andriambelosoa izay mpampiatrano fa fanajana ny rafitra sy ny fandaminana fikatsana ny tombotsoa ambony firenena no mibaiko ka mitsodrano sy manohana ireo kandida solombavam-bahoaka ny tenany. Sikampondoka dia matoy ato tena velo anety tena andrayana tolona mafia atolona fivavana ito firenena. Beuteka mamoaka le président tompona ndraiky tavonina any anaty commune sisaka ny Fokotany eto amin'ny Avaradrano tena vonona izy ireo ary mahafinaritra dia misy tanora vonona anampy vonina iasa ary moanatsika. Androany no velabelarin'ny kandida Azo Andrenanarivelo izay lohalisitra amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikana Avaradrano ity fa zava-dehibe ny fahafantarany solombavam-bahoaka ny asa aman'andraikiny fa tsy ho solombavam-bahoaka mpanangatanana fotsiny ihany. Ny asan'ny solombavam-bahoaka aloha voalohany indrindra dia manao lalàna ary aminao lalàna iarovana tombotsoa ny be sy ny maro izany hoe mila mahafantatra ny fitantanana amin'ny fanaovana lalàna. Manarak'izay dia ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka izany hoe ny solombavam-bahoaka ny manapaka na vita na tsy navita ny gouvernemanta na mila solona na tsy solona ny gouvernemanta na mila esorona na tsy esorona ny filohampirenena dia eo amin'ny solombavam-bahoaka ny manapaka zany eo anelany fifidianana anankiroa. Zay no asan'ny solombavam-bahoaka. Fa eo ankilany dia araka ny voalazanareo teo tsy afaka jerena fotsiny koa fa zay rana-bahoaka amin'ny ankapobeny ary manana didy amin'izany amin'ny maolom-pirenena itsika tsirairay avy ary indrindra ny olom-bofidy manana didy amin'izany dia zay koa tsy memboadidy amin'izany fa hiady amin'izany ary zay tena zava-pirenena lazainy teo efa mitantana raha-pirenena ny tiako ambana dia tsotra raha tena ampiasaina any amin'ny tena tombotsoan'ny vahoaka marina ny volam-panjakana dia azo atao zany manatanteraka zavatra toy izao. Raha misy tena tsirairay zany tena mampiasa marina ny volam-panjakana ho any amin'ny tena etaetan'ny vahoaka sy maharary ny vahoaka dia afaka mahavaly ny etaetantsika rehetrarehetrareo amin'ny ankapobeny. Andry iray lehibe miantoka ny fampandrosoana ny firenena ny solombavam-bahoaka mahay sy mahafeny asany hoy ny kandida lisitra faharoa Andry Ratavila. Ilaina araka izany ny fahaizan'ny olom-pirenena mifidy ary tsy anaiky ho voavidy. Mahandrotsika dia ararotin'ny olona le fahantratsika dia tafiditra ao anatin'ilay hoe riendra-pifidianana. Azonareo tsara zany ararotin'ny mpanao politika ao anatin'ilay riendra-pifidianana. Olona efa avy namitaka antsika tany aloha tany no mbola tonga any amintsika indray raha pitsona afaka pitsona ny androany dia mbola iny riendra-pifidianana iny any no entiny amintsika. Za zany tena miteny androany manana fahefantsika vahoaka anovan'izany ameraka tamaina andreo mpanao politika izay manao an'izany toetra izany. Ny kandida natolotry ny kolektifan'ny Malagasy eto Avaradrano izay tsy vaovao raha resaka asa sy fampandrosoana. Maro ny vita atao amin'ity distrika ity isan'ny tatitra izany ny ben'ny tanàna Ambohimalaza. Raha ny zava-bitany tao dia tsy voatanisako hoe raha tsy ilaza fotsiny hoe tsy nanana an'izany lycée-mpanjakana izany Ambohimalaza raha tsy Azo Andrenanarivelo. Am'lazainy teo hoe raha misy ny voalohany zanaka Avaradrano dia mba faharoa izy. Zany indray ilaza hoe raha misy ny bloc commune tsara ity eto Avaradrano dia mba faharoa Ambohimalaza raha tsy voalohany izy no nanamboatra an'izany. Ary za ilaza fa betsaka an'izao. Hitanareo raha mankatra amin'ny fasan'iny efa nataony Azo Andrenanarivelo iny natao hoe tanàna nandriana aza zay tsy reraka mandreraka ao efa vitany zany no nalana miakatraniny. Aza manao adalan'ny tanan'ondry ka naitsika tompony aratsy tia. Tonga maro ireo solitena isaky ny commune ao amin'ny distrikana Avaradrano tapany atsimo tamin'ity androany ity rehefa nahazo ny anjara no maly ny tapany avaratra.
niaona tamin'ireo kandida solombavim-bahoaka Ajo Andrinanarivelo sy Ratavilandry ary ireo prailisitra aminy Lucien Rakotomalala sy Rija Andriamiadana izy ireo izay natolotra ny kolektifany Malagasy ho kandida solombavim-bahoaka eto amin'ny distrika Navaradrano. Fifanakaloza-kevitra teo amin'ny Ray aman-dreny sy ny zanaka, fifankafantarana, fitafatafana momba ny raharaham-pirenena sy ny lahasa miandry ao anatin'ny fohy antonony sy lavitrezaka no nifantohany tafa teto ambonanambola androany. Fionana amin'ny vahoaka izay efa natao hatr'izay ary toy izana ankehitriny raha ny fanazavana ary isandraka amin'ireo komuna 120 mandrafitra ny distrika Navaradrano. Manodidina izay fividianana solombavim-bahoaka izay trano dia nanao fanambarana manoloana ny fisamborana ny kandida solombavim-bahoaka ny Vangaindrano Tara Silvestre ny zanaka Vangaindrano vao Mahajanga ny tolakandro teo nanambara izy ireo fa fatahorana ireo kandida hifanandrana amin'ny izao raharaha izao sady misy ambadika politika fifananana masina izany fividianana izany ka takin'izy ireo ny famoahana azy tsy misy fepetra Anja Robert Kolo Mahajanga. Miray feo amin'ny antony telotroko ny Vangaindrano ary tsy mankasitraka velively amin'ny fampidirana ponja vonjimaika ny candidat député ny Vangaindrano Andriamatoa Mahavita Raha Silvestre na Itara ny ray aman-dreny zanaka Antesaka Vety Mahajanga ary izao fanehoan-kevitra manaraka izao. Izany karazana fandikandalana nataony hatramizay tamin'ny 2009 tamin'ny 2020 sy 2021 zany sy tokony tamin'iny fotoana nandosana le ny candidature anazy no nisamborana azy fa efa tokony azo traitena taloha izany ary mazava loatra fa araky ny fanazavana enina ihany koa dia efa indimy nandeha tamin'ny paka izy amin'izany afera zany efa tsy nampaninina izao zany midika fa noho ny fifananana candidat fatahoran'le candidat mpifanandry anamina dia natao zay rehetra isabotena anazy amin'ny filasahany ho député zany dia aminay zany tsy rariny satria raha ohatra ka izany satria araky ny fanazavana ihany koa dia PRMP ny Banque Mondiale Tara Silvestre ary raha PRMP nazy zay zany dia sy mahita zay hoe na marina na inona zavatra nataony tamin'ny asa nataony fa raha ohatra ka ny affaire coronavirus tamin'ny 2020-21 zany no resana maro no voakitikitika tao anatin'izany ohatra azy resina amin'izany ny bonbon chichette ohatra azy resina amin'izany ny écran plat fa maninona ireny olona reny sy samborona hatram'izao fa raha zanaka Vangaindrano no manao an'le zavatra zany dia hitanay fa fanavakavahana zany aminay dia resy lahatra tanteraka za Antesaka eto Majunga amin'ny teanso nataony telotrokony Vangaindrano fa dia manona tanteraka nio ansony telotrokony Vangaindrano io zay tahaka ny nataony Grand Sud-Est n'Antananarivo dia manango aso avo koa zahay manetana ny Antesaka manerana ny Madagasikara ana province ny Dego province ny Toliara province ny Fianaratsoa province ny Tamatavy mba hanao fanambarana tahaka izany ihany koa satria ity dia raha ikambanana malagasy isika Antesaka isika ka rehefa misy zavatra mamparary ny zanaka isika Antesaka dia iara miaika izany fa misika rehetra no tokony iara entana amin'ny fanohanana izany anso nataony avasika zany. Takin'izy ireo tsy misy fepetra araka izany ny famohanana Andriamatoa Tara Silvestre ao amin'ny fonjana Tanimora. Mitaky ny fanafana tsy misy atakandro Tsara Silvestre satria irahantsika malala fa ny zavatra nenjehana azy dia efa nandalo matetika imbetsaka tao ampaky fa naninona tsy nisamborona tsy nitazomina izy tamin'ny fotoana izay nivezivezena matetika tany fa rehefa tonga ny fotoana fifaninanana masina dia eo no anararotana hanamborana azy izany hoe tena raha malala zany fa tsy resaka le coronavirus na le nanenjehana azy eo akory ny antony hanamborana azy fa tahotra avy hatrany izany. Raha tsy ivona dia taoriany ny fametrahana ny antota taratasy filasan-kofidiana ho solombavim-bahoaka ny Madagasikara ao amin'ny distrikany Vangaindrano teny amin'ny Ovek no nisamborana ny Tara Silvestre ary noentina amin'ny fonjana Tanimora tamin'ny alatsinainy lasa teo raha ny loharanom-baovao. Betsaka noho izany ireo zanaka Vangaindrano izay manao fihetsiketsena tsy mankasitraka ary mangataka ny famoahana ny Tara Silvestre tsy misy atakandro. Karazana fingapingana amina resaka fifidianana izay ihany fa iverenantsika mahakasika ilay fifidianana filohan'ny komisiona afrikana dia tsy ny fampandrosoana ny firenena no mahamaika ny mpitondra ankehitriny fa ny ady la politika porofon'izany ny fanakana ny Andry Rajoelina ny antota taratasy filatsahan-kofidian'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho kandida filohan'ny komisiona vondrona afrikana raha misy ny finiavany mpitondra sy ady ny fanantrana
tokony hotoanana sy emporsena ireo teratany malagasy andray andraikitra ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ampandeferina ny disadisa politika ho tombotsoan'ny Maronis ho ireo mpamakafaka raharam-pirenena. Christian Dimbina mitatry ny andinindinina izay. Disadisa ara-politika sy fanakanana ireo izay tsy mitovy firehana politika amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny no antony mahatonga an'i Andry Rajoelina nisakana ny antota taratasy firotsahako fidin'ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ho kandida filohan'ny komision'ny vondrana afrikanina ho ny fanokevitra ireo mpanao politika androany. Efa mahery ny 3 herinandro zay no tsy namaly ny taratasy firotsahako fidin'ny Rajaonarimampianina Hery amin'ity toerana ity ny fitondrana Rajoelina raha toka efa nametraka ny antota taratasy ny kandidat jibotianina Mahmoud Ali Youssouf mpifanandrana amin'ity filoha teo aloha ity. Pirofo azy hitarafana izany fa tsy vonona hijery ny tombontsoa ambonin'ny firenena i Andry Rajoelina fa ny tombontsoa ho an-tenany ihany raha ny fanazavana hatrany. I Madagasikara izay isitraka tombontsoa maro raha tsy hitanisy afa-tsy ny tombontsoa azo amin'ny firenena amin'ny fananany teratany malagasy mitana andraikitra ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indrindra aty amin'ny kontinanta afrikanina. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fifandraisana ara-diplomatika manoloana ireo vondrana iraisam-pirenena, vondrana Europeanina, ankoatr'ireo ny banky iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonantoka lehibe fikambanana iraisam-pirenena maro samihafa. Ho an'ny paraina Auguste masovon'ny Madagasikara teo aloha tsy vonona ampandroso ny firenena ny mpitondra ankehitriny. Somary mampalahelo le izy satria ilay sikaniany no manana kandidagna amin'ny visibilité ny Madagasikara, afatarany Madagasikara mba zavatra tsara fa sy hoe Antananarivo ny capitale farany maloto eran'izao tontolo zao na hoe sika ny farany aty amin'ny classement farany le amin'ny classement ny fantragna zany mba zavatra hafa koa gnahafatarana asika hoe ho ministre affaires étrangères ve nany Djibouti de igny motoagna asika anefa sika manana candidat chef d'état ancien chef d'état de no resaka politique ihany ka za mino ary za manana présomption de bonne foi ihany hoe mbola ho an'olotra anazy zany angamba ny président Andry Rajoelina ary za de tena magnome ananazy hoe atoloro ihany izy monsieur le président satria izay koa gnapiakatra ny ataosika hoe ny staturanao sur le plan international sur le plan national raha teo hoe ay tena homme d'état le rangaha io. Nanamafy akilan'ny tale général ny fiadidinan'ny République tamin'ny fitondrana amiral Didier Ratsiraka fa fitondrana tsy mahay maka tahaka ny zavatra tsara ataon'ireo firenena mandroso ny mpitondra eto Madagasikara. Isika zany sy ohatra ny Amerikanina. Ny any Amerikanina avos présidentiony le olona dia misy apaisement amin'izy mianakavy ary sy mifanesika ohatra ny amin'ny fifidianana sony satria misy foana ny ilana hoe ty président ty avanana kokoa de iny no alefasikana na sy mitovy ferekevitra amin'ny président Pernache ary iny de iny no alefany Amerikana satria ny any zareo zany vao tapitra ny ady la politika amin'ny fifidianana de tapitra teo de apaisement na ny Amerikana zany de satria ny anazy ny tombosoa ny Amerika tena ambony be indrindra. Ny asika nefany mitovy amin'ny la France angamba io ny lova isika tamin'ny la France na de tapitra ny fifidianana mitohy foana ny ady la politika de io zany le manahira de hoe sy manaiky Andry Rajoelina anao ny candidature ny Rajaonarimampianina. Raha ny famaritana ny politika sy ny fihetsiky ny mpitondra sy ny tompona ndraiky mpanjakana manerina izao tontolo zao ampandeferina ny disadisa na ny longolon'ny politika rehefa misy mpiray tanindrazana mitondra avo ny firenena saingy tsy mbola izay no misy hatreto tsy mahagaga raha tsy mitsaha mihevitra hatrany i Madagasikara. Ampatsahivany ihany koa fa tombontsoan'ny malagasy 2020 tapitrisa no hita ao anatin'izay fifidianana filohan'ny komisiona izay raha toka mahazo an'izany toerana zany ny filoha Hery Rajaonarimampianina ka de ho hita eo zany ny toy ny raharaha fanoizantsika ny fampahalalam-baovao de tsy manam-baolana mazava ifehezana ny fitangan'ny vidim-bary ny fitondram-panjakana raha ny fanohanana ny tantsaha ahafahana mamokatra araka ny tokony ho izy no andrasana adidi-pitondrana ifehezana ny fandraharana arabary no mahamaiky araka ny filan-kevitry ny ministra Omaly fanapa-kevitra izay ahina anilihana ireo mpandrahara hafa ka anamafisan'ireo mpandrahara anatin'ny fitondrana na ny manodidina azy ny fanaovana ampimamba na ny monopole.
Any amin'ny tsy mivoto hatrany no manentaina ho an'ny fitondram-panjakana raha ny fitadiava mba olana manoloana ny vidanga ny vidim-bary. Raha ny fanatsarana ny famokarana, iantohana ny fahaleovantena ara-tsakafo araka ny fanamby, hatr'izay no andrasana. Didim-pitondrana ifezana ny fandrarana ara-bary no mahamaika ny fitondrana, araka ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Ny azy zany ny asiko fa somary feo mafimafoana matetika eto amin'ny firenena hoe maninona tsy ilay tena fototry ny olana no jerena fa zavatra safosafoana. Ny fahantrana lalina amin'ny vahoaka tena fijerena ny amin'ny fepetra hoe ifehezana ny lisy tsy hoe ifehezana ny vidim-bary raha ny tena jerena fa fifehezana ny fandraharana ara-bary. Zay ve no anisan'ny vahaolana ka mahatonga ny vahoaka atakatra n'ilay vidim-bary sy hihinam-bary intelo isan'andro araka ny fomba malagasy. Ahoana moa tsy atosika ny tantsaha mba tena amboly. Ny olana fototra dia hoe ahoana ny iantohana n'ireo tantsaha-mpamokatra vary mba ho afaka miasa am-pilaminana, miasa pahatonina izy amin'ny fandriampahalemana, ny amin'ny filany amin'ny akora fototra entin'ny mamboly sy ny sisa. Manarak'izay tena olana fototra sa tokony ho jerena vahaolana hoe ahoana ny ampakarana ny fahefa-mividy eo amin'ny malagasy dia miaina malalaka izy. Raha izany no hita, izany no voajery dia tsy mila mijery an'izany hoe fepetrany amin'ny vidim-bary. Ny fametrahan'ity didim-panjakana ity araka izany no heveriny fitondrana ho isan'ny vahaolana aingana marinany toerana ny vidim-bary. Raha isan'ny tanjona ihany koa ny ametrahana fepetra silamina mahakasika ny asan'ireo mpanangom-bokatra sy ny fandraharana ara-bary amin'ny ankapobeny. Ahinana mafy ny fanaovan'ireo mpandraharaha, indrindra ny anatin'ny fitondrana sy ny manodidina azy ny fanaovana ampimamba ny fanapahan-kevitra. Ny mampanao anatin'izy hoe sao de sanatria ny fahefam-panjakana amin'ny fahafahana mamoaka didim-pitondrana na tahaka an'ireny no entina mifehy izay mety heverina hoe fifaninanana eo amin'ny samy mpandraharaha ka misy sanatria mety ho fanilihana mpandraharaha hafa ao anatin'ireny. Marina aloha fa hoe tokony olona mahafantatra sy mahafehy an'ilay sehatra no asaina mitantana n'ilay departemanta ministerialy, kanefa kosa tokony ho jerena akaiky ihany hoe mba olona tsy ampifangaro ny fitadiavany sy ny fiariany manokana sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mamperitreritra ihany ny toe-draharaha fa dia ampitaina any amin'ny tompona andraiki-pirenena sy ny tompona andraiki-panjakana rehetra, matoa ianareo mbola ny vonona hitantana ny firenena ary matoa manaiky hitondra n'ilay sehatra dia manana viana ihany zany misy fitiavan-tanindrazana na tsara. Maninona ny fitondram-panjakana no tsy mahatakatra ny olana fototra marary ny vahoaka ka mitondra ny vahaolana mifandraika amin'izay ho ny fanontaniana napetraky ny maro. Tsy mahagaga araka izany raha tsy nahitam-boka ny opération vidin'entana sy ny fametrahana amin'ny prix de référence samihafa, tsy hitatoy ny vadin-tsinjo sy ny tosika fameno. Izao indray, ministera goavana misy 5 no taria amin'ny ministera ny indostria sy ny varotra no namolavola ity fepetra nankatoavy ny filan-kevitry minisitra ity ka andrasana izay vokany. Taoriany velam-pandrika sy ny fidinana ifotony tampoka nataony teo anivy ny orinasa hitana ny Ulerie industrielle de Tamatave sy ny mpiaro ny zony mpanjifa ary ireo ampitandry ny filaminana tokantrano iray mpanao menaka ina osika no sarona amin'izao fotoana izao. Menaka osika maromaro izay saika ao amidy amin'ny mpanjifa no trateaka tamin'izany raha ny fantatra. Sarona tamina tokantrano iray dia tsy hitanam-bao voalohany eto Tomasina ny menaka osika mitondra ny marika ina. Naomby ny velam-pandrika natao ka nanao be midina teny toerana voatondro ny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa hita mpamokatra ny menaka ina natao osika io. Fidinana niaraka tamin'ny talepatsy ny varotra sy ny fanjifana ny mpitandron'ny filaminana avy amin'ny zandarmaria ary ny avy amin'ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Menaka osika zao tratraketo Tamatave izay nitarika aretina sy araka plazany zareo hoe nafatakisy tany amin'ny réseaux sociaux. Ka ny ahafantarana ny menaka osika ty efa niasa ny tavoangy, efa niasa ny etikety, ny raha sokafanao ny vavanty dia maintimainty eo amin'ny olona. Ary le menaka somary manopy maintimainty kokoa no ty anankiray ty. Le pakandry zareo zany tsy mitovy le avoaka le société le usine tena mamokatra ny menaka fa paka
téléphone le izy le avy eo amin'ny usine nefa amin'ny carton le izy. Nogiazany ny mpitandron'ny filaminana avy hatrany moa ireto menaka osika hita atao amin'ity tokantrano ity ary efa mandeha amin'izao ny fanadiadiana momba izany fandikan-dalàna izany. Tena tiako tsindrina ho antsika mpanjifa mba tsy anaratsiana orinasa hita. Voalohany indrindra raha ny zava-misy namidy 7 ariary ireo menaka ireo. Ny menaka mivoaka ato amin'ny orinasa hita dia 707 ny vidin'ny tavoahangy anankiray mandeha makany amin'ny grossiste. Dikan'izany zany ambany no ny vidiny tena izy io menaka io. Tranon'olona no mivarotra io menaka io. Zany hoe efa tsy manaraka sady ny lalàna bakasika ny varotra izany. Ireto menaka osika ireto izay nanaovan'ny orinasa hita fampitahana tamin'ny laboratoire ka voapirofo ny maha osika izany ary indrindra hita tamin'ny fitiliana fa tena mitondra aretina ireo singa misy poizina ao aminy. Ny certificat d'analyse izay navoaka tamin'ny laboratoire ny hita ny ao anatin'ny fenitra tsy maintsy hoe latsaky ny aotra faingoropolo 0,20 ny acidité ny menaka vao atao hoe menaka azo hoanina io menaka io. Ny menaka ny hita dia 0,10 ny acidité fa ity menaka zay tratra atao tanamboainty kosa dia 2,71 izany hoe ampitomboana 10 ny amin'ny fenitra farafahamboniny amin'ny menaka azo hoanina. Mazava ho azy fa tena mamparary menaka io ary raha tsy mitandrina mety hafaty mihitsy azy. Manoloana ireny resaka ny paritaka tamin'ny tambajotra sosialy ireny izay nanaratsy ny menaka vokarin'ny orinasa hita ho makarary sy mitondra aretina samihafa na ny tale jeneraly ny orinasa hita na ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zony mpanjifa eto Madagasikara dia samy nanamafy sy nanentana ny mpanjifa ny amin'ny tokony ahamailo hatrany amin'ny menaka osika toy izao ka tsy hividy na ampiasa ny menaka mampiaya. Tokony ho mailo hatrany isika mpanjifa. Tokony tsy vidy ireny menaka mampiaya ireny sika satria tsy menaka ara-pahasalamana avy any amin'ny orinasa mpamokatra ireny menaka ireny. Manentana ny vahoaka malagasy mba hanjifa any amin'ny usine mihitsy satria mba mamiasa amin'ny vahoaka malagasy sady manome tombotsoa firenena malagasy ka ho anantsika ny vita malagasy dia takina kosa nefa amin'ny société amin'izay fotoana zay mba hanome kalitao tsara kokoa amin'ny mpanjifa ihany mivoatra hatrany ny kalitao menanay. Olana eo amin'ny fananatany ny fanazavana misimisy kokoa makasika ilay tranga atselatra teny amin'ny lanitra izay nahaberesaka omaly anisan'ireo vaovao mbola hoentina aminao ao anatin'ny tapany faharoa aorianan'ireto dokam-barotra ireto. Paska sambatra miaraka mizaraka do ararotiny fianambidy amin'ny iFill Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa fampahalalam-baovao hanoizatsika izany avy hatrany ary dia nametraka fitoriana inaniva ny pôle anticorruption ny fikambanan'ireo mpamboly anatin'ny fikambanana vovonana ao amin'ny commune Ampitatavika. Anton'izany iahin'izy ireo ny amin'ny fisina kolikoly sy varotra antsokosoko ny tany-panjakana amin'ny Rify 720 hektara eny an-toerana. Izy ireo izay nikarakara ny antota taratasy fangatahana hatramin'ny taona 2024 aty amin'ny taona 2024 nisy olona hafa milaza ho tompon'ny tany. Nanao etsika fanairana ireo mpono amin'ny fokotany malaza commune Ampitatavika distrika Natsimdrano no ny fahitan'izy ireo fa misy endrika kolikoly ny fakana ny tany-panjakana izay no ajarian'izy ireo efa ho 10 taona mahery. Hatramin'ny taona 2024 ireo fianakaviana mahery ny 20 isa no hoe fananajary ity velaran-tany 720 hektara ity no nanao fangatana tamin'ny tompon'andraikitra maefa ho ny filohan'ny fikambanana vona izay vondronan'ireo fokon'olona manodidina ny 700 nanajariny tany. Nandeha ny antanatohatra samihafa ary efa nanao ny fitsirina ny sampandrarany fananantany ny avy amin'ny distrika, ny commune ary tsy nisy ny fanohanana. Ny toy ny fikarakarana ny taratasy tampoka teo nisy nilaza ho tompony raha ny fanazavana. Tonga tamin'ny 2018 indray nantany zay ahoana fandehany dia
na tenena zay hoe manova indray nareo odaoka na opération domanial concerté napetraka izy fangatahana zany tonga ny 2019 tonga ny be ny tanàna napitatafy anlaza fa ny ato amin'ny tapany atsimo deuxième parcelle dia nisy navita ny ampahany Tanamasoandro 3 sy Tanamasoandro 4 ary ny ato amin'ny avaratra dia Tanamasoandro 1 sy Tanamasoandro 2 noho izany dia ny nanapa-kevitra ny mpamboly tato amin'ny tapany atsimo fa angataka hanao requête en annulation alohana miatrana le requête en annulation nefa dia nanao zay demande en fond de dossier ny nazahoan'ireo olona reo ny tany zany ny Tanamasoandro 1, Tanamasoandro 2, Tanamasoandro 3, Tanamasoandro 4 gaga nefa zay ro napetraka le requête le ordonnance avy tany amin'ny fitsarana fa nilaza ny domaine fa tsy misy taratasy tsisy fond de dossier ao amin'ny domaine mikasika nazahoan'ireo olona reo ny Tanamasoandro 1, Tanamasoandro 2, Tanamasoandro 3, Tanamasoandro 4 dia napetraka indray demande na fond de dossier mutation successive dia mbola namaly ny domaine na hoe tsy misy taratasy mikasika amin'ny origine nazahoana ny Tanamasoandro 1, 2 na 3 na 4 atao amin'ny domaine manoloana izay ambaran'izy ireo endrika fandikan-dalàna sy aya amin'ny fisina kolikoly izay nandeha fandraraina anivon'ny pôle anticorruption izy ireo ary mitaky ny fanarahan-dalàna dia mazava tsara ao amin'ny acte de vente milaza fa ny fangatahana nataony zareo dia napetraka ny 4 octobre 2018 dia 11 octobre 2018 dia efa nidina ny commission raha ny tokony izy nefany dia tokony isy petadrindrina ray volana any amin'ny commune na ny fokotany raha ny tokony izy dia najaina zany le fangatanay misy le atao hoe principe d'antériorité ajaina alohany nangataka voalohany jereny iny dia raha ohatra zay ka nanao désistement nanteny ny fanjakana hoe tsy homena anareo io zay vao tokony ho raisina zany le fangatan'le olona faharoa ambonin'izay zay efa manana numéro folio ary rehefa manana numéro folio io zany dia tsy azo pasihana tsony io fangatahany io fa efa mitombona dingana efa nataonay zany dia efa nametraka zay any amin'ny pôle anticorruption recevable moa zany le plaintenay nanazava fa misy kolikoly sy fanapara-pahefana ao amin'le nazahoan'ireo olona reo ny titre an-tany dia mangataka moa zany zay mba ho jurisprudence nataon'ny filoham-pirenena tany Ambalamanasa hoe rehefa tsy ara-dalàna ny titre nazahoana an'le titre dia zaraina ho an'ny be sy maro izay nanajary ny tany zay zany ny angatahanay eny anivon'ny fitsarana araka izany ny raharaha ankehitriny izay iandrasana ny fanapahana ho avoakany momba ity raharaha ity Mahakasika ilay tranga niteraka resabe omaly dia isan'ny mamaritra ny ora-pahavaratra eto amintsika ny fisian'ny tselatra ray kotroka niaraka tamina rahona ray tao Mearnarivo manakaiky ny Andriamasina sy tao akaiky ny Benjomaliny izay antsoina hoe cumulonimbus hoy ny foibe sampana mpamatatra ny mety toetry ny andro tsy tokony ho taikitra manoloana izany tsirairay noho ny tranginy mety mbola iverina manoloana ny fitsitokotokony orana tandrifindraona amin'izao Daniela Minarso. Nanaitra ny maro tao anaty tambazotra tserasera omaly alina ny oronan-tsary mirakitra zavana miendrika tselatra tanaty tangoron-draona izay niseho tamina toerana vitsivitsy manodidina n'Antananarivo. Isan'ny sehon'izany ohatra ny tao Mearnarivo manakaiky ny Andriamasina sy ny tao amin'ny tapany atsimo izay manakaiky ny Behenjy. Tsy tokony ho taitra sy gaga amin'ireny ho ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro ny tsirairay no ny fisian'ny raona iny izay isan'ny mamaritra ny ora-pahavaratra eto amintsika. Ny kotroka dia miaraka amina ny tselatra moa zany indrindra miaraka amina ataontsika hoe raona anankiray antsoina hoe cumulonimbus zany io no anisan'ny mamaritra ny ora-pahavaratra antsika eto Madagasikara ny fisian'izay raona zay zany hoe tsy magaga zany zay fa araka ny efa natsidika teo tany amin'le toerana nisy an'le kotroka nahitantsika an'ilay tselatra ny tena nisy an'le tselatra zany fa amin'ny mahatselatra zay zavatra somary ngeza be zany izy satria zavatra avy any amin'ny lanitra moa mazava ho azy dia mazava ho azy tazana ho an'ny manodidina azy amin'ny ankapobeny koa zany ny olona zany zao aloha tokony hoe tsy dia tena taitra mora taitra amina zavatra mitranga toy ireny taditio fa mbola atao anatin'ny vanim-potoana mamaraparana ny fahavaratra tsika na dia efa somary miataka tanteraka ary zay oram-baratra zay zany mbola mitsitokotoko tanteraka ny orana tandrifindraona amin'izao fotoana ka mbola mety hiveriny ny tranga ny seho omaly iny ho iatrany ny fananjavana.
fa tsy ampy ny fanentanana ireo tanora sy ny mpiarabelona amin'ny fanabeazana ny fahaizamena sy ny fandraisana anjara biriky amin'ny fanaovana asa soena anivon'ny fiarahamonina raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivon'ny fikambanana tsy miankina izay misehatra amin'izany androany. Ilaina ny fanamafisana io fanentanana io indrindra amin'izao andro natokana ho an'ny fanaovan-tsoa izao raha ny fanazavana. Marefo ny fanentanana ireo tanora sy ireo mpianatra amin'ny fanabeazana ny fahaiza-miaina sy ny fandraisana anjara biriky amin'ny fanaovana asa soa raha ny eny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao hoy ny fikambanana tsy miankina izay misehatra amin'ny fanaovana asa soa androany. Ilaina araka izany ny fanamafisana izay fanentanana izay antony safidiana ny teny anivon'ny Université Antananarivo anamariana izay andro natokana ho an'ny fanaovan-tsoa izay. Ny tanjonay moa zany dia araka an'izay hoe manao ny tsara, miteny tsara zay dia hitarihanay ny olona rehetrarehetra hoe ndao tsika hanao ny tsara dia ankoatran'izay mahatonga ny hoe eto amin'ny université noho ny mpianatra ie zany hoe misy ny zany hoe andao anaty université tsika andao ampiana izay mpianatra tokony mila ho ampiana zany hoe ny tsara dia miainga avy amin'ny toetsaintsika aloha voalohany indrindrany zany hoe miainga amin'ilay toetsaintsika dia avy eo dia hoe rehefa manana le finiavantsika hoe anao ny tsara tsy voatery hoe asa soa fotsiny fa zany hoe manao tsika fifampizarana ny zavatra tsara dia afaka manao eraky ny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny sisa. Tsy ny eny anivon'ny sekoly ihany fa ilaina ihany koa ny fanentanana ny fiarahamonina sy ny rehetra eo amin'izay fanabeazana ny olom-pirenena sy ny fahaiza-miaina izay hoy ny tompona raikitra eo anivon'ny Université Antananarivo. Izy moa araka ny tenenao teo dia hoe misy fanabeazana tokony ho atao ho an'ny olona rehetra ety amin'ny anjerimanontolo moa tsika izao fa ny vahoaka malagasy rehetra ny tokony ampitana an'izay toetsain'izay ambolena an'izay toetsain'izay hiezaka hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fitazona ny fahadiovana amin'ny firenena sy ny faritra iainana ary tsy anipinipy fako eny amin'ny rehetra eny indrindra hoe any anaty dalina fa lasa manentsina ohatra ny lalan-drano le izy dia mitarika olona isan-karazany dia misy afatsy ny fitazana fanabeazana ny olo pirenena rehetra ninina sehatra misy anazy dia ny fanomezana ohatra tsara ihany koa satria ny ohatra atao no mora raisina sy hitan'ny olona kokoa dia zay zany samy mezaka manao ny anjara birikiny fa tsy miandry ny hafa foana. Nisy manoloana io ny fankalazana ny andro ho an'ny fanaovan-tsoa teny amin'ny Université Anakatso totosa tao anatin'izay ny fanadiovana ny faritry ny sekoly sy ny fanomezana fitaovana anampiana ny fododrafitrasa avy amin'ity fikambanana tsy miankina ity. Izay ndray tompo klasy tongovavy masakazo natolotra tamin'ity anio ity isorana feny no nanjo izany hatramin'ny farany ny tenako sy ny ekipa ny fampalalamba avao dia mamy fotoananao indray ho amin'ny ora mahazatra amin'ny rahampitso mandra-piona tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Nivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.